La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vato malaza tegna tsara tsy alako. Resto vita malagasy. Resto Maman kokoa. Fitonjato ariary. Mpanolotra anao ny fampalalam-baovao. Mivoatra ny tondra mahakasika ilay fikasana hamoan'ny filoham-pirenena sy ireo tompony ndraiky mpanjakana ambony. Androany nangataka fahafana vonjimaiky ny mpisolo vavany Paul Rafanoarana sy ny vadiny izy ireo izay mbola hiakatra fitsarana rampitso maraina. Azo atao manomboka izao no mangataka ny permis de construire amin'ny internet amin'ny alalan'ny application Matak adingana iray izay napetraky ministéran'ny fanajariana an-tany sy ny asa vavety amin'ny alalan'ny OATF ary tafiditra ao anatin'ny tetikasa produire. Efa mahatratra 10 taona isa-taona ny rinoara avokatra any amin'ny faritra Analanjorova amin'izao fotoana izao raha toka manodidina ny ray hetsy ariary ny ray kilao amin'izany. Akoatra ny fampidiram-bola ho an'ny tantsaha ny famokarana azy, azo itsaboana aretina maro ihany koa ny vary mainty. Tontolon'ny mbola kitra dia andalana ny fikarakarana ny fanomanana ahafahana mandray ny fanfantsanana ny Coupe du Monde eo na ny baren'i Madagasikara sy Benin izay ho atao eto amintsika ny faha-efatra ny volana septambra ho avy izao. Evoaka tsy ho ela ihany koa lisitra ireo mpilalao handrafitra ny ekipa pirenena ho ny fédération. Maresaka iraisam-pirenena miady mafy amin'ny Covid-19 amin'izao fotoana izao i Tunisie tsy ampy ny oxygène eny anivon'ny hôpitaly any amin'ny toerana. Tunisie izay firenena manana taham-pahafatesana ambony indrindra aty amin'ny kontinanta afrikanina. Ny adidirina avy. Tonga sao indray atao anatin'ny vaovaon'ny Akolo TV avy hatrany dia nitohina raha fikasana hamoan'ny filoha no iridirantsika amin'izao fotoana izao izay mivoatra hatrany moa izay raharaha izay androany. Nangataka fahafana vonjomaika ny mpisolo vavan'ny Paul Rafanoarana sy ny vadiny izy ireo izay mbola hiakatra fitsarana rampitso maraina. Ka eto Andriatsilava. Miazakazaka ny toetra raha mahakasika ilay tetika ifofona ny ain'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara sy ireo olom-panjakana ambony. Nitoy hatran'ny maly ny famitorana ireo voaroiroy mesa araiky amin'ny roapolo. Raha ny vaovao voaray androany nahazo fahafana vonjimaika ny jeneraly Ferdinand Rasakaromanana izay nirotsaka ho fidiana filoham-pirenena ny taona 2004 sy ny jeneraly iray hafa. Manakatsy ambony roa hafa Raimaso akaiky, olona roa voatazona vonjimaika ny Imertsy Atosika. Dia ny Prime Ministre teo aloha tamin'ny andron'ny filoha teo aloha Dideratsiraka sy ny komanda ny eo anivo ny G6. Raha tsy hivina ny vokatry ny famitorana omaly, olona telo no nalefa Intsiafa, Paul Rafanoarana, Philippe François ary Aina Marie Razafindrakoto, mpiasan'ny banky foibe ny Madagasikara. Nalefa Imertsy Atosika kosa ny Prime Ministre teo aloha tamin'ny andron'ny filoha Dideratsiraka, ny Jeneraly Victor Ramahatra, ny komanda ny groupe de sécurité d'intervention spéciale na ny G6 eo anivon'ny gendarmerie pirenena. Vehivavy iray amin'ireo roa niakatra fampanoavana kosa nalefa ny Manjakandriana, raha toka voalaza fa marary ny iray amin'izy ireo izay nalefa teny amin'ny hôpitaly. Taoriny ny fandalovany teny amin'ny hôpitaly, nalefa ny Manjakandriana ihany koa ity farany. Raha ny loharanom-baovao azo, iverina ny amin'ny fampanoavana indray Paul Rafanoarana sy ny vadiny rampitso maraina ary nangataka fahafana vonjimaika ho azy ireo ny mpisolo vava. Engany, mba hitoy foana ilay zavatra mba tsisy mihitsy naoviana tsy midobokotra andreo zavatra ao satria mety hanimba zavatra indray zay raha misy tsy midobokotra. Ka nareo zany zao mahafantatra voalohany indrindra zany hoe rahampitso zany mbola hitoy ny enquête au fond l'izy ary orinan'izay zany io mandritry ny fotoana io no ahafahanay mety hangataka fahafana vonjimaika ho an'ireo olon'ireo ka hitantsika eo mivokany mety raha misy fitahin'Andriamanitra mety ho azonay liberté provisoire. Fa raha kosa zavatra hafa miseho dia hitantsika mbola mety toy ilay izy satria mety angamba mieritreritra ny fitsarana amin'izay fotoana zay fa hoe aleo aloha mbola atao ny enquête mbola mieritreritra izay impliqué amin'ity zavatra ity zay vao mieritreritra liberté provisoire izahay. Andrasana ny mety ho toy ny raharaha sy ny fivoarany fanadihadiana izay mbola mitoy hatramin'izao. Tsy anjara Monsieur Paul, nanjaranay Piaro
ny hoe ity le cerveau fanjakana nge manotady an'izany anjara n'izany raha fanjakana hoe tena marotoerana izy a maropototra izy mahay ny asany izy a anazy mitondra ny porofo sy mitondra zany hoe isan'ny cerveau fa ny anay mpiaro a sy olona toriana dia miandro hoe aiza zany porofo entinareo zany ameo porofo a meloko i olona io. Tsy aivina atrany vesatra iampangana ireo olona voaroiroy sy nampiakarina fampanoavana ireo ny fikasana ifofony ain'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ireo olom-panjakana ambony eto amintsika. Samy niaiky ny rehetra fa tsy sinema araka ny voizin'ny sasany akory ny zava-misy ary efa samy naneho hevitra manameloka izany avokoa. Araka izany moa dia hoarahantsika akaiky any mahakasika an'iny raharaha iny fanaonizatsika ny vaovao dia azo atao manomboka izao ny fangatahana permis de construire amin'ny internet amin'ny alalan'ny application Matak dingana izay napetraka ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy amin'ny alalan'ny OATF ary tafiditra ao anatin'ny tetika sa produire miantarandriana io. Ianatra amin'ny 50 isanjato arina amin'ny teo aloha raha ny tombana ny fepitaona fisitrana ny permis de construire na ny fahazondalana norina manomboka izao amin'ny alalan'ny application Matak izay amin'ny internet. Afaka atao manomboka androany ny fangatahana amin'ny alalan'ity application ity tahaka izao ny ampahany amin'ny fampiasana azy. Safidiny commune zay dirana izy rehefa vita zay rehetrarehetra zany dia envoyeny ohatran'ireny mandeha famoreky reny zany izy eo anatin'ilay application. Rehefa manao an'izay envoi zay izy dia tonga dia voarainy sakan-draharaha teknika an'ilay commune eo zany iny dossier fangatahana iny ary izy kosa dia mahazo notification par mail milaza hoe voarain'ilay sakan-draharaha teknika an'ilay commune ny fangatahana. Manomboka eo zany izy dia mahazo tableau de bord anazy rery izany hoe ilay login izay nanao noentiny tamin'ny voalohany iny zany no ijerevana ilay tableau de bord ary hitan'eo zany ny fivoaran'ilay dossier hoe nakaiza ny dossier iny iza ny olona mandray azy iza ny teknisiana mikirakira azy avy eo mifindra makany amin'ny sakan-draharaha teknika hafa ilay izy iza indray ilay olona nandray azy tao. Raha toka ampy sy manaraka ny tokony ho izy ny antota taratasy sy ireo ilaina rehetra amin'ny fanaovana ny fangatahana, nambarany tompon'andraikitra fa mandina ny 12 andro eo dia mivoaka ny fahazondalana. Zao zany tsisy tsony ilay taratasy mifindrafindra ny antota taratasy marobe, ny taratasy mifindran-tanana, ny ova-olona sy ny elabe zay vao vita ny traitement fa efa tarasy daholo zany reny amin'ilay tableau de bord. Mipetraka eo ny datana andraisan'ilay olona azy, mipetraka eo ny datany ilany taon'ilay olona, mipetraka eo ny observation an'ilay olona raha manana observation izy zany dia hita zany hoe fa maninona no mijanona elabe eo amin'ity sakan-draharaha iray ity ny dossier an'ilay olona dia afaka arahana izy hoe inona ny olana. Amin'izay dia hoe ny zavatra mipratika zavatra nampianina amin'izao zany navadika ny asiana solosaina fotsiny dia voalaza mihitsy hoe fipetra rehetra dia fa amin'ny jibriany ka io zany mila fahazara ary eo mety hagnano satra kely ety ampiadoany fa rehefa zatra tsika dia everina fa andeha ho azy ny ao anarina ary mitondra zavatra vokatsoantsika rehetra mihitsy ny fampiarana izy. Misy kosa ny fanamariana raha toka misy tsy manaraka ny tokony ho izy zany. Raha sanatria misy tsy mientina hoe misy observation zany dia mahazo notification par mail indray ilay olona hoe mila amboarana ity dia averina ampijirana zany izay fanitsina takina amin'izay. Ary ny farany rehefa ny tontolo ato voary zany ilay olona dia mahazo notification hoe tokony atao ilay doato vary. Eo zany izy no mila mise déplace kely mankany amin'ny commune. Avy eo dia mahazo permis zany izy version électronique azo ny imprimena amin'izay dossier rehetrarehetra avy eo satria efa misy an'ilay visa QR code mipetraka eo amin'ilay izy. Iny QR code iny rehefa scanena dia misoratra eo daholo ny anaran'ireo teknisiana izay mikirakira azy, ny mail izay namoaka an'ilay permis dia hita eo midingana nandalovana iny. Zany hoe tsy afaka zany anaovana osika izy iny na anaovana kolokolo satria fantatra eo raha sanatria misy tsy metiny eo anatiny dia fantatra hoe iza daholo ny teknisiana mikirakira ny dossier iny zany.
Tanjona amin'izao ny anamorana sy anafainganana ny dingana amin'ny fisitrahana ny fahazondalana anorina, tafiditra amin'ny vinan'ny fanjakana amin'ny fampanarahana ny toetrandro ny asa-panjakana izao tetikasa izao, izay sarin'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy amin'ny alalan'ny OATF na ny Observatoire de l'aménagement du territoire et du foncier sy ny tetikasa produire. Commune miisa 17 eto Antananarivo no nisantarana azy. Ny ompana betsaka amin'ny fiara-miasany any ivelany ny fametrahana tetikasa pampandroana sy ny fahazahoana famatsim-bola ny filan-kevitra minitra izay ntontosaina omaly taterina aminao anatin'ity fanadadinina manaraka ity ny antsipry izay misy larana artsao. Nankatoavana nandritry ny filan-kevitry ny minisitra ntontosaina omaly ny fifanarahan'mpiara-miasa ara-toekarena eo amin'ny Madagasikara sy ny Royaume-Uni. Fifanarahana ara-bato amin'ny firenena miisa 5 aty Afrika Atsinanana sy Atsimo, isan'izany Madagasikara izay miompana amin'ny toekarena sy fampandrosoana ny fidirana amin'ny tsenam-barotra ary ny jono taorian'ny fisitahan'ny Royaume-Uni tao amin'ny vondrona Europeanina. Hatramin'ny androany, amin'ireo firenena miisa 5 ireo, i Madagasikara sy Comore ihany no tsy nahavita izay fifanaraha-mpiara-miasa izay. Nankatoavana nandritry ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ny NPE na ny nouveau projet émergent, eo anivony ministera ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana. Tetikasa miisa 9, isan'izany fanamboarana birao ny commune ambanivohitra miisa 7 ary ny fanamboarana birao bokotany manara-penitra miisa 4. Etsy ankilany nankatoavana nandritra izany ihany koa ny fangatahana famatsim-bola fanampiny ao anatin'ny PIP MPE ho an'ny fanafarana omby vavy be ronono miisa 60 ary any Frantsa. Ankoatry ny fiara-miasa amin'ny any ivelany, ny fametrahana tetikasa pandrosoana sy ny fahazoana famatsim-bola dia nisy ihany koa ny fandaniana volavolam-panjakana sy didim-panjakana, isan'izany mikasika ny fanomezana bonification d'ancienneté de port grade ho an'ny manamboninahitra iray ao amin'ny Gendarmerie Pirenena, ny lieutenant Razana Kotonirina Hermamniany izay nahasambotra ireo dahalo mpamerikeloka tany Bialanana. Ary farany voatery nandritry ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny chef de district ny Kongo. Tontolon'ny vary kosa indray dia efa mahatratra 10 taona isa-taona ny rinoara vokatra any amin'ny faritra Nalanjorofo raha toka manodidina ny ray hetsy ariary ny raikilao amin'ny zany. Ankoatra ny fampidiram-bola ho an'ny tantsaha azo hitsaboana aretina maro ihany koa ny vary mainty. Henri Flory. Ankoatra ny any amin'ny faritra Vakinakaratra izay efa manomboka ahitana ny firoborobo ny famokarana vary mainty na ny rinoara eto Madagasikara, efa miroborobo tanteraka izany any amin'ny faritra Andalanjorofo iny amin'izao fotoana izao, ary mahatratra hatrany amin'ny 10 taona isan-taona ny vokatra azon'ireo tantsaha mpamokatra. Mifanaraka amin'ny toetany misy any an-toerana ity karazam-bary avy any Chine ity, ary efa manomboka miparitaka any amin'ny faritra ny masimboly amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny mahasakafo azy, azo hitsaboana aretina maro samihafa ihany koa ny fihinanana n'ity vary mainty ity. Dia ity amin'ny antanako anankiray ity ny hoe vary mainty. Ity vary mainty ity dia ataontsika hoe ambioka vaovao izay nisy safotra natao iarahana amin'ny fofifa ny misy indrindra fa entina hitsaboana indray zany. Misy fitsaboana ireo aretina mpahazo tay zany tsika olombelona na ny diabeta na ny asmatika ny aretina ny fahasemporana dia anisany sitrana amin'ny finanana ny vary mainty. Ity vary mainty ity dia misy ny amin'ny mahamainty azy dia misy ireo ataontsika hoe otrika aina izay mifanaraka tsara amin'ny filany ny vatan'olombelona, izay ahafahantsika zany mitondra hery fiarovana be dia be, izay ahafahan'ny vahoaka zany manana toe-pahasalamana izay ilaina amin'ny fanatanterahana ny asa andavanandro. Manodidina ny iray hetsy ariary ny 1 kilao amin'ny vary mainty ity, raha ny nambaran'ireo tantsaha mpamokatra. Ankoatra izay, fanatratrarina ny velirano fasivo ny filoham-pirenena no tanjana ho an'ny faritra Angalanjirofo raha ny fanazavana. Dia izay ezaka izay fanatanterahana an'ireo velirano indrindra fa ho an'ny Angalanjirofo dia ny zava-dehibe dia ny velirano fasivo fahatatena ara-tsakafo. Izay mahatonga ny vary izay hitantsika eto. Ezaka izay amboly vary mba tsy iaina amina stock tampon intsony na ny vary afarina any ivelany
ny faritra lalanjorova zay ny fanamby apetraka ary isaorana ny filoham-pirenena ny amin'izay velondrano sy fanamby zay apetraka zay dia tahak'izay ihany koa ireo fanamby maro izay ataontsika hoe ataon'ny faritra ho laharam-pamena miaraka amin'ny filoham-pirenena ny amin'ny mba isy ny fampandrosoana tsy mitanila amin'ireo distrikta enina ao anatin'ny faritra lalanjorova. Mampiavaka ity karazam-bary ity manodidina ny 5 volana sy tapany aorian'ny famafazana ny masomboly dia efa mijinja raha manodidina ny 5 volana ny vary mahazatra ny malagasy hatramin'izay. Ezahana hatrany ny ampitomboana izany famokarana izany ho fampidiram-bola ho an'ireo tantsaha mpamokatra fa eo ihany koa ho fidiram-bola ho an'ny faritra amin'ny alalan'ny ristourne. Nahitana fiakarany avokoa ankehitriny vidin'ny PPN eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Antony mahatonga izany ny fiantraikan'ny krizy ara-pahasalamana. Eo ihany koa ny fiakarany vidiny eny am-potony raha nambaran'ireo mpivarotra izay nanaovana fanadihadiana Abraham Randriamanana. Tato anatin'ny volana maro nahitana fiakarany ny vidin'ny ankamaroan'ny PPN na ny produit de première nécessité eny an-tsena. Isan'izany ny menaka, ny siramamy sy ny maro hafa. Ny menaka faloha reny 505 zao reny lasa 509. Nanomboka ve izany akan'izay? Hatramin'nisy an'io corona. Litre zany zao 505 efa ilay atao 7,000. Siramamy ty zao lafolavo amizao. Izy zao 500 dia lasa 3,000. Tona zao taloha efa 5,000 sarahetsy dia zao mba efa 2,000 sarahetsy ohatran'izany mba efa nidikidina lizy. Nanapotony mihitsy zany miakatra lizy fa tsy hoe nety ihany. Vokatra izany misy amin'ireo mponina ny voatery manena amin'ny fandaniana amin'ny andavanandro. Vidin'entana zao dia tena miakatra be mihitsy ny tsarakaraka ny karama isan'andro ny alakosan'ny fena fa tena misonitra ny sakafo lasa tsy mihinana sakafo normal atsony zany fa mihena amin'ny sakafo ohatra hoe tapatsiny fotsiny dia zara fa mihinana zany ny sakafo amin'izao. Nefa taloha ny ohatra ny hoe mba mihinana sakafo normal ihany. Any amin'ny fahafaha vidy mihitsy zao ny manahirana be sy maro. Ohatra hoe 25,000 par jour ny bazary. Dia lasa mena zany le quantité an'le sakafo hanina fa io ihany no ampiasaina zany amo ihany. Manoloan'izany misy ny fanatanterahana ny fifampidiniana eo amin'ny sehatra amin'ny fandraharana hijerena vahaolana mikasika ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro raha ny fanazavana. Rehefa amin'izay zany sika hoe inona daholo no miteraka ny fiakaran'ny vidin'entana na ny vidim-piainana dia tsy resa-barotra fotsiny zany. Tsy miasa ny olona satria ny hidina andritra ny Covid kely ny volany poasiny. Tsy miasa ny any ivelany satria misy Covid. Mpiakatra azy ihany koa zany. Vanim-potoana iainantsika zany vanim-potoana tena ilana fiarahamientana, ialana fifampiresahana, iarahana miara-mijery an'izay vahaolana izay. Dia ao anatin'izay zany dia apetraka ny fanarahan-dalàna fa apetraka ihany koa ny sehatra ifampidiniana. Ankoatra izay, nanamafy ny tompona andraikitra fa mitohy ny fanatanterahana ny fanaraha-maso sy ny fandraisana fepetra mikasika ireo endrika fanararotana manoloana ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro. Resaka ady tany kosa indray dia nanao fihaonana fandrony ireo vahoaka ny Ambohibato sy ny solitena ny mpividy tany teny amin'ny commune Ambatomirahavavy ny maraina teo tsy fantatra mazava hatretiny momba ilay fifampivarotana ka natonga ny 10-10 nambinina Ravelo Orson. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny tena marina amin'ity fivarotana tany amin'ny fokontany Ambohibato ity. Tsy mazava ny fifanekena izay mifanipaka tanteraka amin'ny saritany. Ino antony nanaovan'ireto mponina fihaonana sy ny filohan'ny filakevitra kominaly ary ny solitena ny mpividy tany. Koa mangataka amin'ny mpitondra fanjakana izy ireo hijerena akaiky ity raharaha ity. Rehefa nanao fitsirihana tany solitenany kominaly, ny conseil kominal miaraka tamin'ny solitena ny société io, miaraka tamin'ny tompon-tany dia ao amin'ny tany ny mivantana lazainy fa hoe eto ny tany ary anazy. Antany mariniko fa manana tany marina izy any 4 hectare eo mana 10 hectare ny taniny. Nefa ny tany anaty acte de vente zay lazainy fa anazy dia 520 hectare. Dia izay indrindra no mahatonga ny vahoaka Ambohibato tafavory eto satria ny antony misy tanin'olona 120 hectare zany ao velony koa fa anazy. Marihana fa na hatramina président fokontany na président teo aloha dia tsy nisy mivarotra zany ary tsy misy archive mahakasika an'izany ao amiko ao. Ao ireo ambaratonga ambony raha misy maheno zavatra zay ka tamin'ny fanjakana ihany dia mba eno izay fa mafy mahazo an'le avy ambanivohitra. Misy amin'ireo mponina ao amin'ny fokontany Ambohibato no tere nanao sini
izay voalaza ny varotra ny tany. Dadanay zany force fotsiny zany hoe tsy maintsy manaiky an'io tany io zany dadanay hoe tsy maintsy ianao tsy maintsy mivarotra an'io tany io na hoe izy anao hoe tsy maintsy ekenao io tany hoe ianao no mivarotra izay le teo zany sy le zana lala hoe fakimaly moa zay sa ovina fa zay hoa tsy tao fa tany atsasa efa tamin'ny 5 maraina efa tonga dia le olona ao amin'ny tanànana eo zany no teny hoe tonga teo izy force any dadanare atao ve tsy maintsy ianao mihitsy no varotra an'io tany io satria mianao sao vadika amin'ny fanekena fa tsy maintsy rehefa zay dia zay. Nanamafy ny avy anivon'ny BIF na ny bureau ifotony fananantany fa tsy izy ireo no nanao ilay saritany. Efa natao zany le hoe iny tany io marina le anaovana fanohanana dia fanitsaka ao anatin'le fangatahana nataon'le olona fa tsy mibianao an'ity plan ity hoe ito le anina fa zareo no namaritra an'io. Noraiketina antsoratra avokoa ny momba ny fihaonana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany androany. Andrasana araka izany ny mety ho fivoaran'ny toedrarà ka hisy ny fitoniana sy ny filamenana. Ovahiny ny fandarana ankitsi-por ampitso eto amin'ny Cool TV Andriamato Mamiadza Charlot solomavambahoaka ny mananjara sy Andriamato Rabetsara Lita mpiarony zao mpanjifa teboka maro no resana ao anatin'izay fandarana izay arahoariny somony amin'izany. Teny fa zay foana mantsy ny olana magnodidina ny filoham-pirenena zaina zany saikasaika ireo mpisolelaka sy mpandaingy aminy no mahazo avaram-patana fa ny olona loyal sy fidèle ary ataoko hoe olo rationnel rehetra halan'reto tandapa visivisy zay ataoko hoe mametraka barrière ny mametraka elagnelagna amin'ny flora joel sy ny pomba azy ka hanika saikasaika hevitra zay metimety amin'reto mpisolelaka sy mpizapo train reto ihany no tonga any amin'ny filoham-pirenena zany fa zay eto mahita hoe fotoana zao agnovana ny mpikambana amin'ny gouvernement sasasasany zay hita fa sy naomby satria efa nomeny filoham-pirenena chance kosa ny rehetrarehetra nanaovana ny ezaka ny fotoana ity miamandeha ny velirano mbola besaka no enjehina tena fotoana zao ametrahana olona tena ataoko hoe pragmatique vognona enga amin'ny zavatra izy fa sy hoe hitantarakitra fosiny andry zay budget ho sinjarain'ny ministère ny finance. Tsy misy firenena mahavita tena fa azadiny koa nefa manana ny boîte de rose tsika zay 4 milliards de dollars sy TSV ny ampahantratsika zay volany boîte de rose 4 milliards de dollars ny vorany samboritsika nefa 1 milliard 500 mbola misy 3 milliards 500 zany ambony valeur ny boîte de rose zay fa tapaka fa maninno tsy amidy andrasana olove io azo de mahantra atsika nefa manamedana efa misy boîte de rose tapaka eo valeur na 4 milliards zay aloha anankiray tokony andray zay le souveraineté nationale souveraineté monétaire volanao aza vela iflototro zao raha milamina ny fahifamividin'ny malagasy foana resaka ke tsy fananany ne matonga ny olona mangalatra tsy fananany matonga ny olona ho marary tsy mahavita misakafo ara-dalany tsy fananany matonga ny olona tsy mampianajana tsy fananany matonga ny olona tsy manana trano tsy fananany matonga ny olona mandeha tongotra fa satria ny volantsika tsisy lanjana kitio sandambola araka ny antso nataoko teo na anareo any amin'ny antenimerandolona koa antsolay paitoekarena satria ianareo antenimera roa no manapa-kevitra amin'io tahaka ny hoe nanekena ny fisamborana vola zao tamin'ny antenimera anankiroa. Lafo hafa kosa indray dia manomana ny hoavin'ny ireo tanora hitondra ny firenena any aoriana ny antoko politika fa tsy manao fitaovana azy ireny ho an'ny antoko malagasy miara-miainga na azo fiofanana eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao solotena ny ireo tanora avy amin'ny faritra maro ny alarana efisa. Ireo tanora mandrafitra ny antoko politika amin'izao no hitondra indray ny firenena any aoriana ka ilaina ny fanomezana fiofanana sy manoro lalana azy ireo ho an'ny antoko malagasy miara-miainga isany natao vaindondra rà ny fanomezana fiofanana ireo mpikambana eo anivon'ny antoko. Filohan'ny malagasy miara-miainga aloha Andriamato Andrianarivelo dia tena saro-piaro mihitsy ary sarotiny amin'ny hoavin'ny tanora zay aloha tena hita atao anatin'ny antoko. Dikan'izay zany raha vao misy zany sehatra ahafahan'ireo tanora ireo mivelatra na ampiofanina izy
na ito toerana zany na nivelany dia tonga izy dia manao zay azony atao ato anatin'ny atoko mikarakara andreo tanora io mandeha makany velany manao fampifanana vetivety ato anaty manao fampifanana vetivety fa tsy mijanona hatreo fa reo tanora koa zany dia ampianarina amin'izao fotoana izao mba hanana an'ilay ambition filaza azy amin'ny teny vazaha hoe mba heritreritra amin'izay hoe tsy hijanona fotsiny ho mpikambana fotsiny amin'izao fa mba ho lidera koa izy ao anatin'le le sehatra politika zay misy azy. Miroborobo ankehitriny ny fandraisana anjaran'ny tanora any anatin'ny antoko politika. Ho fitaizana ireo tanora mandrafitra ny antoko MMM, misitraka fiofanana mandritra ny 3 andro amin'izao fotoana ireo tanora mandrafitra ny antoko izay miparitaka any amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Ao anatin'izy io dia mba azahoan'ny tanora anaty antoko politika amin'ny ankapobeny fa ny MMM moa zany no miaraka amin'ny FS zao dia azahoany zareo mahafantatra ny hoe inona ny andraikitry ny tanora any anaty antoko politika dia inona no fanamby apetraka zareo ho an'ny antokony fa indrindrandrindra koa ho an'ny Madagasikara amin'ny firosoantsika lalindalina hatrany ny fandrosoana sy ny fananganana demokrasia araky ny fandraisan'ny antoko. Solitenan'ny tanora mitarika ny antoko any amin'ny faritra no nisitraka ny fiofanana izay manomboka androany. Aorian'ny fiofanana izara ny traikefa azo nandritra ny fiofanana amin'ireo tanora mpikambana eo anivon'ny antoko ihany koa izy ireo. Zany hoe zany rehefa vitan'izao ny fiofanana ny zavatra andasana zany andasako avy ety amiko zany amin'ny fiofanana dia ahay hitarika hametraka an'izany fahaizana mitarika eo amin'ny tanora sy ny mpiarabelona ato anatin'ny antoko malagasy miaramianga. Nandefasana solitena avy any faritra Boiny ho aty amin'ny anaraka le fiofanana aty Antananarivo. Rehefa avy ety zahay dia hizara sy hiofana, hizara ny zavatra nahazo taty ary hampiofana koa anireo namana izay tsy nahazo lalana izay nakaty zany fa mba hizara n'izay nahazo taty dia amin'izay mba hiara iainga zay ka hiara ho tonga. Etsika efa fataon'ny antoko MMM isa-taona ny fanomezana fiofanana ireo olona rehetra mandrafitra ny antoko. Tsy izany ihany, manolotra fiofanana ho an'ireo olona hafa ihany koa ny antoko na tsy mpikambana eo anivony azy. Izay manoro lalana mahitsy mamindra aina, io no targetra napetraky ny antoko malagasy miaramiainga ka ny fanatanterahana izany no nanovan'ny antoko vaindondrara ny fampianarana ireo mpikambana. Tonga fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay atatsika mahakasika ny didipotra nentim-paharazana eo ihany koa momba ny bareny Madagasikara. Rehefa avy eo. Lasa bola lala famarana Telma Coupe de Madagascar raiky amin'ny 2024 karakarain'ny Fédération Malagasy bola kitra sy Telma ny 7 aogositra izao any amin'ny kianja barika dimy Toamasina amin'ny roa rasasany izy amin'ny CSTFC sy CFFA no voahositra fandraisan'ny Telma Coupe de Madagascar raiky amin'ny 2024. Dao io fanohany, dao io fankahery, dao io lalao e! Ary mivantana amin'ny pejiny FMF sy Telma ny lalao rehetra. Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Maman Lisa, c'est l'heure. Maman Lisa, merci Maman Lisa. Resto, misota na watan Maman Lisa fatenga tsara. Resto, tangatin tongu maro china mitakaza. Resto, naeza weza na waliano misakafu. Resto, maneran Madagascar matukiazi. Resto, tambula sasa. Resto, na naola supu. Resto, na samu tanura. Resto, ula makafi. Resto, chifit saranga nulu na sasa na ulbe. Resto, ato vifilu masala imusara loko misi. Resto, tiako, tiano, uatika. Resto, batu malaza tenga tsara tia lako. Resto, vita malagas. Resto, Maman kukua. Fit ndoto ariari.
invention de Molfix juste pour votre bébé. Les couches culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches culottes Molfix, une invention des bébés pour les bébés. Miditra ny tapany faharoany vavao isika. Manodidina ny 4 lasy sy ray tapitrisa no hiarany tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra Atsimo nosy. Ahina itombo lavitra izany. Isa izany ny taona 2022 manoloana io. Dia nisy ny fifampivondronana hitadiavana vahaolana niarahana tamin'ny USAID. Miantarandriana io. Araka ny antotanisa avy amin'ny PAM na ny sampandraran'ny firenena mikambana amin'ny sahana ny sakafo. Olona manodidina ny 4 lasy sy ray tapitrisa no hiarany tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra Atsimo Madagasikara ary mbola hitombo io raha tsy misy ny fepetra mahomby raisina. Amin'ireo, varavakely miisa 4,000 sy iray alina no sokajiana ambava ho an'ny mosary. Ahina ny tombony io raha ny fanazavana ary ahina anansatra ihany koa ny fahazoana sakafo manomboka ny taona 2022. Manoloan'io, namivondrona ireo mpisehatra rehetra tahaka ireo firaisamom-pirenena mpamatsivola sy ny mpiara-miombonantoka samihafa ny gouvernemanta Amerikanina tamin'ny alalan'ny USAID ary nisy ihany koa ny solon-tenan'ny gouvernemanta malagasy tao anatiny izay. Tanjona tamin'izany hanamafisana ny fanampiana ny mponina voakasika sy ny fitondrana vahaolana amin'ny alalan'ny fanohanana tetika maro. Isan'ny efa fanampiana roson gouvernemanta Amerikanina raha iverenana ny famatsiana tetikasa nataon'izy ireo izay ahafana mamara-tsakafo olona mandinina ny 3,4 alina sy iray hetsy sy hanatsarana ny famatsin-drano ho an'ny olona miisa 5 alina ary tsaboana ny tsy fanjarian-tsakafo ho an'ny zaza sy vehivavy bevoka miisa 7,5 alina sy iray hetsy. Ankoatra izay ny 20 Jolay lasa teo, nanambara fanampiana hafa mitentina 10 hetsy sy fitapitry ny gouvernemanta Amerikanina ho amin'ny sakafo sy ny fahasalamana ary ny fambolena any Atsimo. Toy n'ilay $700 ho fanampiana izay nambara tamin'ny volana Jona 2022 sy ilay fanambarana $100 tamin'ny volana Desambra 2022 ho an'ireo tetikasa amiana sy maharitra. Ny makasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdomadaire entina aminao anatin'ny ty fanadidinina manaraka ity ny adidiny izay izay tena Abraham Randriamanana. Atteinte à la sûreté de l'État, une revanche des Saint-Syriens, une lohaten-dehibe teny Madagasikara Matin Hebdo, larina fahina sy roanjato, nivoaka ny 10 hatramin'ny 1 ny volana aogositra ho avy izao, ao amin'ny pejy 4 sy 5. Araka io voalaza io, misy amin'ireo manamboninahitra nivoaka avy amin'ny sekoly miaramila Sansira ankehitriny, no voaroroy anatin'ny raharaha fikasana fifofona ny an'ny filohan'ny Repoblika sy ny fanotohinana ny filaminam-bahoaka. Isan'izany ilay teratany malagasy frantsay Paul Mayora Fanoarana, izay voaroroy io tompon'antoka ary nandray anjara mivantana tamin'ny fandrafetana ny paikady, ifofona ny an'ireo tompon'andraiky mpanjakana ambony izay ahitana ny filoham-pirenena. Ankoatra izay, isan'ireo voaroroy ihany koa ilay teratany frantsay Philippe François, misy 20 ireo efa nanaovana fanadihadiana anatin'ity raharaha ity, raha ny fanambarana nataon'ny mpampanao lalàna ambony izay nahitana jeneraly miisa 5, kapiteny roa sy zandary 12, tsy mifanaraka amin'ny fanimpom-pirenena sy ny andraikitra napetraka amin'izy ireo. Ny tanjona napetraka ireto manamboninahitra miaramila voaroroy anatin'ny raharaha Apollo 21 ireto raha ity lahatsoratra ity. Taorian'ny fampiakarana teny amin'ny fampanoavana no Somaly, nahiditra vonjy-makeny sy afany 3 tamin'ireo voaroroy, 3 hafa kosa nalefany Metsy Atosika ary nisy nalefany Manjakandriana. Ankoatra izay, misongadina anatin'ny Matin Hebdo ihany koa ny mahakasika ny ampahandady soratra momba ny fandarana lalino vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Cool TV. Mahajanga, sasamiandry ny mpanao vakansy ny mpandraharaha, izay no arahanao anatin'ny fandaharana ny alahady ho avy izao amin'ny 7 Tontolon'ny hosodoko kosa indray dia mitohy hatrany ny varotra fampirantiana eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ho fanampiana ireo mpanao sary hosodoko amin'izao fikatoana ny asistany izao ny larana efso. Mpanao sary hosodoko miisa 4 indray no mampiranty ny asa tanany eo amin'ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana. Ka ny sarin'ny tanàna n'Antananarivo no tena misongadina amin'izany. Mampiavaka amin'izy ity zany dia ahitana ny karazana hosodoko rehetra. Izany hoe ny style moa izy mialatsiny amin'ny teny frantsay. Ato zany ahitana ny hoe ny plume noir et blanc,
misy ny akorel, misy ny l'huile amin'ny arantin'akondro, misy ny l'huile amin'ny lamba. Fanampiana ireo mpanakanto tojo fahasahiranana mandritra ny fioboana sy amin'ny mbola fikatonan'ny sistany no antony nanolorany komuna ny efitrano malalaka anaovana ireo mpanao sary hosodoko varotra fampirantiana. Raha jaivana ireo vahiny sy mpizahantany no tena maro mividy ny sary hosodoko. Fa noho ny fikatonan'ny sistany ankehitriny, efa maro amin'ireo malagasy no manjifa ny sary hosodoko. Fomba mampanao malagasy ny didipotra na eo aza ny fisian'ny fivoarana eo amin'ny sehatry ny fitsaboana amin'ny fanatanterahana izany. Maro ireo misafidy ny anatanteraka izay didipotra izay amin'ny fomba nentim-paharazana. Abraham Andriamanana. Vanim-potoanan'ny ririnina mahazo vahana ankehitriny ny fanatanterahana ny didipotra amin'ireo faritra samihafa eto Madagasikara. Ho an'ity fianakaviana iray monina ao Ambodimanga-Batondra zakana anaovana ny fanadihadiana ity. Ny fomba sianaka no safidian'izy ireo anatanterahana ny didipotra ho an'ny zanany na eo aza ny fisian'ny fivoarana amin'ny fanatanterahana ny didipotra toy ny circoncision à l'américaine. Manao amerikana zay fa araka ilay mafomba malagasy ilay tena fototra ny antoanay zany dia dokotera tsotra mety ho karazana ny amotana ilay zazakely. Tsy aivina, isan'ny tanjona amin'ny fanatanterahana ity fomba mampanao ity ny fanamafisana ny fihavanana sy ny fifankatiavana amin'ny fianakaviana sy ny mpiara-monina. Avondrina kosa ireo tanora ao Andotapenaka ahafahana manova sy manatsara ny fiarahamonina. Ny tanora ao an-toerana izay variana amin'ny rendrarendra noho ny tsy finy sy ny fandraisana an-tanana azy ireo raha ny fanazavana azo gaito Andriatsilavo. Tanora avokoa ny 70% ny tsy anasa eto Madagasikara ary vehivavy ny ankamarony amin'izany. Vato misakana ny fidirana amin'ny asa, ny tsy fampiny tsy ananasa, ny tsy fanarahan'ny fampianarana sy ny filan'ny sehatry ny asa. Eo ihany koa ny tsy fampiny traikefa amin'ireo tanora vita fianarana. Lalana iray ahafahan'izy ireo mivelatra bebe kokoa eo amin'ny fiainana ny fidirana ao anaty fikambanana. Amin'ny ankapobeny, mitaiza, manoro lalana sy manampy voatra amin'ny fiainana ireny fikambanana ireny, na ara-politika, na ara-pivavahana, na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Androany, nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy an'ireo mpiara-miambonantoka ny fikambanan'ny tanora ao Andotapenaka, andrindra ny fiarahamonina amin'ny alalan'ireo hetsika ara-kolotsaina sy ara-panatanjahantena no tanjony. Ny tanora eto Andotapenaka dia tanora tena tia fanatanjahantena, nefa matetika dia baolina pokotany, tsy mba misy mpikarakara, tsy mba misy organisation matotra mihitsy zany ataon'ilay tanora dia lasa mivarilavo ilay tanora. Lasa taingy tamboho fotsiny ny tanora, miventsiventsy fotsiny ny tanora satria tsisy hetsika ara-panatanjahantena mihitsy ankoatran'ny hetsika ara-kolotsaina zay tsy misy mihitsy teto amin'ity faritra ity. Dia ity fikambanana ity zany nahita hoe andao ireo tanorantsika ireo tia fanatanjahantena izy averintsika ihany koa ny kolotsaina mampiavaka n'ity faritra misy antsika satria tanàna Andotapenaka ity nanana fifampitondrahana tena nafinaritra tany aloha fa simba ny zava-misy ankehitriny ilay izy. Ao anatin'ny fikambanana no ahitana sy ahafantarana ny momba ireo tanora ao amin'ny faritra. Izany hoe tsy janona amin'ny fitazam-batana fotsiny ihany fa hitatra ny amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana ary ny fampiofanana arak'asa. Hitanay eo zany hoe firisan-jaton'ny tanora eto aminay no mianatra, firisan-jaton'ny tanora eto aminay no efa miasa, firisan-jaton'ny tanora eto aminay tsisy ny ninona tao mihitsy dia miara-miasa amin'ireo mpiara-miambonantoka sy ireo fianakaviana malala-tanana izay dia mety hoe mety afaka aneorina zay mety anatanteraka hoe formation professionnelle arakarak'izay olona manokatra varavarana miara-miasa aminay. Raha ohatra koa hoe maromaro ny orinasa ety amin'ny faritra Andotapenaka ety ka raha ohatra hoe mila tanora izy dia izay zany miorienté an'ilay tanora hoe manana tanora zay reto zao ny kapasiteany, zao ny niveauany sy andramety aminareo. Antoka iray ahafana miroso amin'ny fampandrosoana ny fananana tanora vonona sy vanona, mandray andraikitra sy mifanometanana amin'ireo mpitondra fanjakana. Zava-dehibe eo anatrehan'izany ny fanabeazana sy ny fikolokoloana azy ireo tsy ho variana amin'ny fisotroana sy ny fidorohana zava-mahadomelina. Tontolon'ny kitra kosa indray dia andalana ny fikarakarana sy fanomanana ny fifanotsanana ny Coupe du Monde. Eo anany baren'i Madagasikara sy Benay izay atao eto amintsika ny faha-efatra ny volana septambra ho avy izao. Voaka tsy ho ela ihany koa ny lisitra ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena ho ny fédération gaito Andriatsilavo. Ny faha-efatra ny volana septambra 2024 avy izao raha tsy misy ny fiovana ny lalao fanotsanana Coupe du Monde 2022 andraisan'ny baren'i Madagasikara anjara. Andrayan'ny Benay ny malagasy amin'io lalao voalohany io. Isan'ny takily ireo petit baolina kitra amin'izao fotoana
ny fampivondronana sy ny lisitr''ireo mpilalao ao anatin'ny fotoana fanomanana ireo tompon'andraikitra ankehitriny ary miandry ihany koa ny lisitry ny mpilalao avoky ny mpanazatra raha ny fanazavana. Ny lista angamba ny fantatsika fa manana mpanazatra sika, manana staff technique sika, andeha ny lista ho an'ny ekipa pirenena araky ekipa pirenena zay moa tsy maintsy mivoaka avy any amin'ny entraîneur sy ny staff technique dia ny ato amin'ny fédération juste fotsiny hoe mijery an'izay tena hoe raha misy zavatra hoe tokony atolotra avy ato amin'ny fédération hoe sosokevitra na ohatr'izany dia mety manatsara fa tsy manova ny zavatra efa atolotry ny entraîneur. Mahakasika ny match amical kosa izay andrasan'ny maro ihany koa nanazava ny eo anivon'ny fédération fa ivoaka ary ho ampahafantarina tsy ho ela. Mieritreritra ny match amical tsika na ny fanokafana ny terrain moa izay hoenitsika tsy ho ela angambany fa mbola izay le osiko hoe ao anatin'ny famolavolana mihitsy tsika fa hoentsika mindalana eo ihany ny zavatra rehetrarehetra momba ny Barrage de Madagascar fa ao anatin'ny tena fotoana fikarakarana izay azo. Ankoatr'ireo andrasan'ny petit baolina kitra ny isan'ny olona afaka manatrika ny lalao. Eo amin'izay taranja baolina kitra izay hatrany ny alahady 8 aogositra ho avy izao any amin'ny kianjan'ny Barakatim Thomasina no tanterahana ny lalao famaranana amin'ny Coupe de Madagascar. Ndray mavy amin'ny antoto anisan'ny Covid-19 kosa indray dia araka ny tatitra izay navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity tsy misy ny olona lavo ny valanaretina Covid-19 omaly. 4 ireo tranga vaovao misy 12 ireo olona sitrana raha toka 13 ireo olona mbola anatin'ny forme grave. Makasika ny Covid-19 izay hatrany fa any ivelany kosa indray dia miabdy mafy amin'izay Covid-19 izay ny ao Tunisie amin'izao fotoana izao tsy ampy ny oxygène amin'ireo hôpitaly any an-toerana. Tunisie izay firenena manana tapafatesana ambony indrindra ho an'ny eto amin'ny continent africain fanadina. Tao anatin'ny 10 andro nahazo vaksiny 7 tapitrisa dose i Tunisie. Vaksiny avy amin'ny France sy ny système Covax ao an'ny mponina 12 tapitrisa entina manafaingana ny fanaovam-vaksiny manoloana ny fiparian'ny valanaretina Covid-19 izay manempotra ity firenena ity. Raha toka olona 700 hatramin'ny 500 teo aloha no atao vaksiny tany Tunisie ny tombo avoroeny isan'andro izany amin'izao. Raha toka ny paritaka tany an-toerana ny Covid-19 1,100 ny mponina amin'izao no vita vaksiny. Isan'ireo firenena ahitana tapafatesana ambony indrindra vokatry ny Covid-19 i Tunisie hatramin'ny androany. Raha toka manome tsiny ny mpitondra ireo mponina, ny mpitondra kosa manaly ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta etsy ankilany efa tsy maharaky intsony ny hôpitaly ao Tunisie. Tsy ampy ihany koa ireo concentrateur d'oxygène entina mitsabo ireo marary ny Covid-19. Raha ny fantatra dia isan'ny antony mahafaty ny olona betsaka ao Tunisie amin'izao ny tsy fahampiany izay oxygène izay. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasianao nanaraka izany sorana ihany koa ny teknisiana ao ambadika ao. Soafa tsara daholo tompoko. Malagasy. Presto. Maman Koukoua. Fitinjato Ariari. Vous a présenté Ni Vavao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax. Ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao.